Falmerabantsika rehetra manaraka ny fandaharana hazony izay tsara indray amin'izao ora sy fotoana izao manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy. Ato anatin'ny fandaharana hazony izay tsara isika dia hiezaka amin'ny sehatra ny tanora ary indrindra koa hanome valiteny araka ny soratra masina amin'izay lohahevitra ho banjintsika ato anatin'ny fandaharana. Mahakasika izay lohahevitra izay indrindra dia lohahevitra banjintsika amin'ity an'ity dia ny hoe Tanora Kristiana manompo amin'ny fitiavana. Manao ahoana sy manao ahoana tokoa izany Tanora Kristiana manompo amin'ny fitiavana izany ho resahantsika izany ato anatin'ny fandaharana. Eto akaikiko eto ny tale nasionaly fikambanana mampihely baiboly malagasy Pasteur Fabrice izay izara amintsika ny hevitra ara-tsoratra masina sy ara-teolojika izay fifampizarana eto momba izay fanompony izay tonga soa Pasteur dia falitafaraka eto indray. Miaraba ny mpandrindra ny fandaharana ary miaraba antsika ny misy atokantrano sady manonona ihany koa ny fiadanan'ny Kristy ho amintsika rehetra amin'izao fandaharana hazony izay tsara izao. Raha miresaka ny amin'ny fanompona isika dia ny voambolana fampiasantsika dia le hoe mpanompo n'Andriamanitra. Zany hoe famatotra zany ireo teny ireo. Fa ny soratra masina izay ifampizarana iaingatsika dia le hita ao amin'ny Kolosiana 4:7-7. Na inona ataonareo na amin'ny teny na amin'ny asa dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zany ho voninahitran'Andriamanitra. Ka raha izay no raisitsika dia ny fanompona dia izay rehetra ataotsika amin'ny fiainana andavanandro na amin'ny teny na amin'ny asa. Dia ao anatin'ny fifampizarana indrindra amin'ny reto izay vahiny miaraka eto ihany koa no hampanakarena ny amin'izay anirany tompo antsika eo amin'ny sehatry ny mahatanora amin'izany atao hoe fanompona indrindra fa ny fitiavana n'Andriamanitra amin'izany fanompona izany. Resaka vahiny mihitsy Pasteur teo eto anilako eto ny vahiny izay nasaina ato anatin'ny fandaharana hifampizara amintsika ny traikefa nananany teo amin'izany sehatry ny fanompona indrindra ny amin'ny fitiavana izany dia ato anilako ato Iandry Andriary Malala avy ao amin'ny HFKF eo akaikiny eo ihany koa Ariel Andriamahery avy ao amin'ny Campus Ministry eo anivon'ny Jeunesse en Mission Madagasikara. Dia faly mandray anareo dia tonga soa ato anatin'ny fandaharana. Faly miaraba ny asana, faly miaraba ny Pasteur sy Ariel, faly miaraba ihany koa ny mpanaraka antsika ny atokantrano. Ie, arak'izay indrindra ny fanompona amin'ny fitiavana moa ny lohahevitra banjintsika amin'ity an'ity ao anatin'izay fanompona amin'ny fitiavana izay misehatra mivantana ao anatin'izay ianareo afaka azavaina misimisy ve hoe inona le sehatra ny HFKF, inona le Campus Ministry tomboka ato amin'ny andro angambany hoe manazava mahakasika an'izay. HFKF moa zany araka ny fahafantarany maro dia etsika fampiraisana kristiana ho an'ny firenena. Zany hoe raha fitinina dia plateforme na hoe sehatra ngezabe iray izay vondronan'ny kristiana izay manana fo an'ny firenena na amin'ny lafin'ny fanabeazana, fitantanam-panjakana na amin'ny ekônômia na amin'ny fianakaviana, fivavahana sy ny zavakanto ary ihany koa ny ataontsika hoe misehatra hafa miresaka ady amin'ny kolokolo sy ny sisa zany ao anatiny. Izany hoe anivon'ny firenena mihitsy. Firenena izay zany mahasamihafa azy amin'ny fiangonana hoe tsy any amin'ilay hoe fitoriteny sy fanaovana tafika masina fa le satsehatra izay misy eto amin'ny firenena zany. Manao kosa ny mahakasika ny Campus Ministry Ariel. Dia manositra ny fiarabanantsika rehetra izay manaraka izao fandaharana izao ny Campus Ministry amin'ny Jeunesse en Mission dia etsika iraisam-pirenena anankiray mitora ny filazantsara mamolavola ny olona ihany koa ary manao asa soa raha ho an'ny Campus Ministry manokana dia misehatra ao amin'ny eny amin'ny anjerimanontolo amin'ny campus anazy ary ny tanora zany tanora ny tena Iandry eketanay betsaka mitory filazantsara, manao mpianatra ary manao asa soa dia amin'izay sehatry ny mpianatra université izay. Arak'izay indrindra resaka hoe tanora sy ny fanompona somary sarotsarotra ihany moa rehefa hoe fanompona eo anivon'ny tanora hoe inona ny atao hoe fanompona raha ho an'ny tanora ny asa atao ve sa ny fianarana atao ve sa inona le tena fanompona ao anatin'izay dia izay no tiako anontaniana ny Ariel hoe inona le fanompona mivantana ataon'ny campus.
Zay moa zany mino hoe amin'ny fiainana rehetra na misehatra na inona dia isany hoe hiarahana amin'Andriamanitra le izy dia zay zavatra zay no ohatran'ny hoe hivoizana ny zavatra zay atao ihany koa. Misy zany zao raha ohatra ka hoe ao amin'ny campus ministry manokana dia misy ireo mpianatra université fa sady mianatra ry zareo isan'ny fanompoana zay fa manao ihany koa zareo mikarakara sy mitory filazantsara ary manao mpianatra ny mpianatra eny amin'ny université dia betsaka ny zavatra atao amin'izany misy ny cellule de prière ohatra izay atao eny amin'ny université eny amin'ny cité universitaire ary misy ihany koa ireo fanaovana mpianatra na hoe formation mihitsy atao amin'ny campus ministry UDTS na hoe University Discipleship Training School dia misy ihany koa arak'izay ny hoe ny asa soa sy ny fampivelarana ny tanora amin'ny sehatra maro samihafa ataonay mikarakara événement betsabetsaka samihafa dia ahafahan'ireo tanora ireo mampivelatra hoe ny amin'ny fanomezam-pahasoavana ny amin'ny talenta izay atao dia ireny rehetrarehetra ireny dia afaka anehoana an'Andriamanitra sy resahana momba an'Andriamanitra ihany koa ary tena famolavolana ihany koa amin'izay hoe mahatanora zay dia ohatran'izay ny ataonay. Resaka an'izay fanompona izay indrindra hono iandry tena tanora be isika, tanora daholo ny manodidina antsika. Inona no tena hoe nanosika anao hoe hanompo an'Andriamanitra fa tsy hoe fanao n'izao tontolo izao hoe analavitra an'Andriamanitra, anao karazan-drazana zavatra, asa hafa fa inona tena nanosika anao tena hoe hanompo an'Andriamanitra ato amin'ity sehatra ity? Ny tena nanosika moa zany afaka miteny tsika androany hoe efa tiako hatramin'ny mbola kely le manompo sy ny sisa tany amin'ny sekoly alahady sy ny tany am-piangonana zany niangan'le izy voalohany fa tena marina nanosika dia hoe misy le teny iny eo am-baiboly hoe na fikasana na fanaovana no sitrapony dia Andriamanitra zany mametraka an'le izy dia ny tena marina ny tompo mihitsy zany ny antso nametraka an'le vesatra dia mety hoe namboka tany amin'ny kely le izy fa nitatra dia tonga ty amin'ny hoe asefika amin'izao rafitinina. Hono pasteur mahakasika an'izay hoe sokajy taona nanomboka mbola kely hatramin'ny fahatanjona hatramin'ny mandrapalehibe dia manompo foana. Misy sokajy taona manokana ve ny amin'ny fanompoana sa hoe rehefa tson'Andriamanitra na firy taona dia manompo? Misy ohatra sika raisina avy eo amin'ny baiboly mahakasika an'izay? Ny amin'ny voalazan'ny soratra Masina ny amin'ny sokajy taona ihany koa ho amin'ny fanompoana dia avy hatrany hoentina any amin'ny tontolon'ny fahariana araka ny Genesis 1:1 ny hoe ny olona rehetra izay mahatsiaro fa Andriamanitra no nahary azy dia manana an'ilay tompo ho Andriamanina izy, zany hoe natao hanompo an'Andriamanitra izy. Ka ny fanompoana zany dia natao ho an'ny olona rehetra. Ary raha miresaka tsika ny amin'ny atao hoe fanompoana dia matetika sarahan'ny olona hoe fanompoana eny anivon'ny fiangonana no atao hoe fanompoana fa rehefa any amin'ny fianarana asa mandraraha fanao andavanandro dia tena asa mihitsy zay na fianarana. Samy fanompoana ireo satria natao hanehoana ny fahatsaran'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Dia izay indrindra no mahasarobidy ny hoe rehefa anatanteraka zavatra anankiray na amin'ny teny na amin'ny atao dia atao araka an'Andriamanitra mba ho ankasitran'Andriamanitra ilay fanompoana. Dia sarobidy zany zay fa raha ny soratra Masina no miteny dia ao amin'ny fitomanina 7:7 dia ny hoe tsara amin'ny olona ny mitondra zioga dia ny mbola tanora izy. Zany hoe anisany amporosian'ny soratra Masina ny fanompoana amin'izay hery ananana rehetra eo amin'ny fahatanorana satria eo ny mahavory hery sy ny tanjaka hahazoana miatrika tsara n'izany atao hoe fanompoana izany. Eo anatin'izay hoe fanompoana amin'ny hery sy ny tanjaka izay nanahoana ny ainanareo mianadahy hoe fanompoana voalohany raha raisiko ohatra izao hoe teo amin'ny sehatry ny fianarana ho an'ny Ariel dia
dia ahoana ny ainana an'ilay hoe eto manompo izany izao dia ilay fanompoana voalohany iny hoe misy sedra ny lalovana ve tao sa ohatry ny ahoana ny fiainanao an'izay? Raha atao misehatry ny campus ministry betsaka ny sedra, betsaka ny zavatra tsy maintsy nafo ihany koa, dia betsaka raha tsy tantara fotsiny azo ohatra satria sady tamin'izaho vao nanomboka tao dia sady mianatra no manao an'ilay asa fanompoana izay iantsoana hoe mpianatra université izay, dia sady mpianatra université ihany koa zahako ny tao anatin'ilay izy. Misy zavatra enjehana raha tao anatina hoe fotoana ny sedra betsaka angamba n'izao rehefa indrindraindrindra ilay amin'ny andro avorana eny aminay, eny amin'ny toerana misy anay, dia satria izay mamangy ny mpianatra université rehefa isan'andro isan-kariva, manomboka amin'ny enaka hatramin'ny 9 alina eo ny fotoana izany, amin'ny 9 eo izay mody, dia amin'iny rehefa ilay avorana, rehefa tonga ny orana dia betsaka somary sahirana misy fotoana satria tena mitombo mihitsy ny rano eny aminay eny Ambatoroka eny, dia rehefa ohatran'ireny hoe rehefa tsy misy hoe betsaka miaraka fa indraindray ohatran'ny hoe anankiroa izay mandeha dia ireny no hitako hoe isan'ny hoe sedra hoe fianaranao atao, ny zavatra manahirana ny amin'ny fanompoana misy tsy maintsy atao ihany koa, dia fa amin'ilay tenenin'ny pasteur teo hoe samy fanompoana mila hanomezanao ny 100 isan-jato any amin'ny fianaranao, 100 isan-jato any amin'ny fanompoana ny fahatsarana, satria izay hoe manome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Izay tokoa ilay hoe manompo amin'ny fitiavana tsy hijery ny manodidina fa tena hoe manompo. Ho an'ny andry manao ahoana ny miaina miandry amin'izany? Araka ilay teneniko teo hatramin'ny mbola kely nefa hoe mitadidiko izany fanompoana voalohany tekesa tamin'ny 10 ans tany mandeha miaraka amin'olona mandeha mitory-teny mandeha tongotra adiny 5 sy ohatran'izany, dia tamin'izany fotoana izany rehefa mba miendry zareo le mitory-teny akalamanjany reny, efa mba mitarikira sy ohatran'izany zany, dia tadidiko tamin'izay tany amin'ilay Paribe izay tanàna akaiky ny Mbatomanoana mbola lavitra any, dia mitory-teny izay avy aty dia misy mitora-bato avy any ambadiky ny trano, dia tamin'izany zany hoe niainan'ilay sedra voalohany hoe amin'ny fijoroana fitoriteny, dia amin'ilay sehatra amin'izao indray moa zany tsy dia ny amin'ilay fitoriteny intsony fa dia amin'ny ady amin'ny kolikoly sy ny amin'ny famarinana taty, dia hafa indray nisehon'ilay hoe résistance angamba ny fiteny azy hoe efa miaina kolikoly daoly ny olona atao Madagasikara ka ozy ilay fitenin'olona ataoko entre guillemets elakely indray ve no andrava an'izany. Indrindra le manahirana amin'ny fiarahamonina ny fahitananao hoe kely anatin'ny fanompoana, nefa Andriamanitra efa samy mifidy antsika tsirairay avy hanompo amin'ny fitiavana sy hanompo amin'ny fahitsiana sy ny famarinana ao anatin'izay hoe ady amin'ny kolikoly izay. Ie, arak'izay pastera, Resaka manokana pastera teo mahakasika ny hoe toerana hanompoana, sehatra hanompoana ny amin'ny fianarana ho an'ny tanora, ny amin'ny sehatra asa ihany koa. Mbola nitsindriany andro koa izy teo ny amin'ny hoe teny akalamanjana izy nanompo. Misy toerana manokana ve zany pastera tena hoe hanompoana, ohatra hoe ny ampiangonana, ohatra raha isika ny dekona, reny ihany ve ny atao hoe fanompoana sa hoe aiza ny toerana inona avy ny toerana hoe hanompoan'ny tanora rehetrarehetra? Anisan'ny mitranga eo amin'ny fiainan'ny olona rehetra zany, tsy an'ny tanora ihany le hoe aiza kaino atao hoe fanompoana dia rehefa aiza izy no tsy fanompoana fa zavatra anankiray hafa na mety ho fianarana na asa, araka izay fanambara tahany volazan'ny Soratra Masina izay ataonareo na amin'ny teny na amin'ny asa. Ataovy ny anaran'i Jesosy Kristy zany voninahitr'Andriamanitra ka izay rehetra ataontsika, izay toerana rehetra alehantsika dia izao hoe asehoy fa mifanaraka amin'izay ankasitran'Andriamanitra zany fa fanompoana zany na amin'ny teny io na ihany koa amin'ny asa io. Ary anisan'ny mahavariana anatin'ity lohahevitra ity dia hoe Tanora Kristiana manompo amin'ny fitiavana. Zany hoe manompo amin'ny fitiavana zany mbola
fanamby koa zany satria zao ao amin'ny soratra Masina raha miteny hoe mpanompo isika farafakely ny anankiroa no ampiasainy ao ny fanompoan'ny mahandevo sy ny fanompoan'ny maha diakona zay eny anivony atao hoe fiangonana misy azy fa samy fanompony reo ary rehefa atao hoe fanompony mahandevo dia zao hoe io ny tsy maintsy atao fa tsy mananjo isafidy ianao zany hoe avy hatrany dia fankatoavana zay fa ny fanompony diakona indray dia misy rispo fahavitriana fahavononana hanao zavatra tsara kokoa ary isahirana ho an'ny hafa zay le anankiray zany misy finiavana fa ny anankiray na misy ianao na tsy misy tsy maintsy atao io fa samy ao anatin'ny fanomponan'Andriamanitra reo misy zavatra zay tsy maharesy lahatra atsika kanefa asain'Andriamanitra atao tsy maintsy manao isika satria mpanompon'Andriamanitra fanompona an'Andriamanitra zany misy fotoana ny ampianarana antsika dia sady tsy tiantsika ny taranja matematika tsy tiantsika koa ny taranja anankiray hafa fa reo nefa tsy azo tsaratsarana fa tsy maintsy atao satria atao tahaka ny ho an'ny tompo fanompona avokoa zany rehetra zany zany hoe amin'ny toerana rehetra amin'ny sehatra rehetra satria Andriamanitra amin'izany dia ataontsika ho amin'ny fanompona azy avokoa. Zay indrindra hoe raha ny tanora anankiray zany zao raisitsika hoe mianatra izy nanomboka mbola kely hatramin'ny fahalehibeny misy asa kasainy atao zany ao aorianao dia ao anatin'izay indrindra hoe raha olona anankiray zany raha tanora anankiray zany zao tonga eo amin'ilay sehatra hoe hiasa iny asa iny ve azo heverina ho fanompona zany hoe ilay fidiram-bolany zany azo heverina hoe ho fanompona ny fanompona zany raisitsika hoe lasa mamelona atsika zay ngamba marimarina kokoa manao anandray makasika amin'izay pasteur mifampitohy amin'ilay efa voalaza teo aloha ihany zany satria amin'izay dingana irsotsika miala avy any amin'ny maha zaza kely ankizy kely ny fahatanorana any amin'ny fahalebiazana dia mifamatotra amin'izay koa ny sehatra zay seharantsika na fianarana tonga ny amin'ny asany mandraraha dia misy lay setriny na tambiny lay ntsitsika hoe karama dia iny dia setrin'ilay ezaka zay natao fa ao amin'Andriamanitra tsy sandain'iny akory lay fanompona fa ao anatin'ny fanompona aza dia isika mihitsy no mahazo tombony lehibe satria miteraka fifaliana anaty zany ao anaty na dia tsy tazany ety ivelany azy fa tsy maintsy joroana ety ivelany koa ny amin'izay dingana zay ataontsika zay amin'ny asa dia tena fanompona mihitsy ny asa na asa-panjakana io na asa manokana io na asa io nivon'ny fiangonana mivantana zany na fivelomana zany fanompona an'Andriamanitra ny anaovana an'ilay izy tsara ary ao anatin'izay manao tsara zay dia zao moa nolazain'ny soratra Masina ihany mifampitohy amin'ilay Kolosiana 7:7-20 any amin'ny 7:20 hoe izay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka ny ho an'ny tompo fa tsy ho an'ny olona satria fanompona an'Andriamanitra avokoa izany rehetra zany. Ao anatin'izay fanompona izay ihany no ifampiresahana amintsika eto any an-tokantrano any betsaka isika ny tanora rehefa manompo dia tonga ray andro tsy manompo intsony ny aoriana le fitiavana zany le fitiavana ao anatintsika ao le fanompona amin'ny fitiavana ao anatintsika lasa very eny tsikelikely eny nareo mianadahy no anontaniko avy hatrany satria maromaro ny tanora miaraka aminareo araky ny traikefa nananareo hoe inona ny tena hoe atao mba atamana ny tanora anankiray hanompo tena hoe amin'ny fitiavana iandry angamba no tena voalohany. Ahoana fomba appreciena ny tanora hanompo amin'ny fitiavana? Atamana ny tanora. Atamana ny tanora amin'ny fanompona. Voalohany le izy dia mila fantatra hoe ho an'Andriamanitra zany le fanompona ho atao voalohany indrindra araka ilay notenenin'ny pasteur teo dia faharoa koa amin'ilay mpitarika raha ohatra zany misy tanora eo amin'ny ambany fitarihanao dia ilay izy ohatran'ny hoe ianao an-trano ihany ahoana fomba atamana ny zandrinao na ny anao an-trano dia tsy maintsy manao fomba ianao zany eo misy ny teny anglisy caring le hoe tsy ohatrany hoe mpiasanao zany le olona miasa ao ambaninao fa tsy hoe ao ambany moa zany fa miara-miasa aminao fa tena manontany ianao hoe sava ve inona ny tsy mety inona ny tokony fampitondranam-bavaka sy ny sisa inona ny azo hifanampiana dia fampisarana zany fampizarana ao anatin'ilay izy dia
le tsy voatery le hoe rehefa misy manamanjo na marary be any amin'ny hôpitaly vao tonga amin'izay fa tena tokony zavatra systématique iainana isan'andro mihitsy hoe raha mpiara-miasa zany de tokony anana an'izay fifanampiana zay anan'izay toetsaina fifanampiana zay isan'andro san'andro satria zay no tena pirofo mpitiavana voalohany indrindra le ambiance fitiavana fanampiana ao anatin'le fanompona zany. Manahoana indray fahitany Ariel an'izay? Raha hoe ny ainanazy betsaka angambany dia voalohany indrindrany aloha le eo amin'le hoe fikolokoloana ny fifandraisan'le olona amin'Andriamanitra. Le olona izy tena ny mihitsy ny mila mahay mikolokolo ny fifandraisany amin'Andriamanitra ary ny sehatra dia manome an'izay hoe fahafahany ahafahany hoe tena mitohy hatrany ao anatin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra satria rehefa mahita ny asa tsara ataon'Andriamanitra amin'ny fiainan'ny olona anankiray dia tamana ao amin'Andriamanitra, mahita ny ahafahany hoe ny Andriamanitra mikasika sy miaona amin'ny vatana amin'Andriamanitra izy dia mora kokoa hoe mifikitra na inona zavatra mitranga ety ivelany fa eo amin'izay hoe fa ahafahany ihany koa nefa ny hoe manana an'izay tontolo zay tontolo hoe ahafahany mitombo miaraka amin'Andriamanitra zay dia miditra antsehatra ny amin'ny hoe ny fiarahana ao anatin'ny fiarahana manompo dia ny hitako betsaka indrindrany aloha zany dia ny fikolokoloana tsara ny fifandraisana. Raha efa tsara ny fandraisana ny olona anankiray dia eo aloha zany le première impression le vao manomboka iny dia efa isany anankiray hoe ahafahany mamaritra sahady hoe hatraizany ahafahako hiara mandeha amin'ity toerana ty sehatra anankiray dia tsara ny hoe le tsy amin'ny fanomboana amin'le voalohany iny fotsiny hoe tonga soa be le olona fa satria koa le izy lavitrezaka dia amin'le mahalavitrezaka anazy zay dia le fifandraisana zany fikolokoloana ny fifandraisana aloha ny voalohany indrindra fa eo ihany koa hoe fanomezana an'le olona ny sehatra ahafahany mitombo sy mivelatra. Raha ohatra ka hoe tsisy hoe mitovy foana ny zavatra atao mitovy foana hoe raha manana hevitra hafahafahana hoe manatsara ihany koa le olona nefa tsy afaka hoe manome anazy an'izay le sehatra dia vetivetika ihany izy dia hitady sehatra vaovao hafa indray na hoe toerana hafa indray dia mahita hoe izay hoe ahafahan'le olona hoe mampivelatra ny zavatra ny harena tsara efa nomen'Andriamanitra anazy ary mampivelatra ihany koa mahita izy hoe miara-miasa amin'Andriamanitra ary mahita izy hoe mahafinaritra ihany koa ny mpiara-miasa izay iara-miasa dia mora kokoa ny mitazona olona rehefa ohatran'izay sehatra. Manahoana ny hevitra pastera mahakasika an'izay hoe mahatamana ny olona anatin'ny fanompona izay? Zava-dehibe ary sarobidy ny nambaran'izy mianadaty eo ny amin'ny atao hoe fikolokoloana n'ilay fifandraisana. Sarobidy io satria izay anisan'ny tena miazona amin'izay faharetana. Misy le fahazotoana fa mbola manana koa tsika hoe fitozona mbo hoe aharitra kokoa ny zavatra zay tanterahana dia satria rehefa manao zavatra anankiray sarobidy koa le hoe fiombonana firaisan-tsaina ao anatin'ny fahasamihafana ary ho antsika eo anivon'ny fahatanorana manokana dia anisan'ny ohatra azo raisina ny amin'ny fahatanorany Timoty izay zanaky Paoly am-panahy ka nanomezana ilay soratra masina hoe tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa fa fanahy mahery, fitiavana, fahononan-tena satria na tsiaro tsy dia tena natokotena izy raha teo somary osaosa na nitanjaka aza dia izany no nampaherezana azy dia ny anjara toeran'ilay firaisana sy fiombonana zany dia mifampahery, mifampandroso amin'ny tsara dia iny hananana koa faharetana eo amin'izay tsy maintsy iarahan'ny tanora zany mifampandroso eo amin'ny sehatra indray fanompona amin'ny fitiavana io ary ny fitiavana tsy miray amin'ny ratsy fa miombona amin'ny tsara ary raha sendraka misy ara tsy fahombiazany anankiray dia ny manarina sy ny manitsy hahazoana mandroso hatrany. Tsika moa voafetra ny fotoana ihany fa tena
satry ifampizara mahakasika ny fanomponana ny lohahevitra hafa ihany koa fa arak'izay dia amaraparana ny fandarina sahady sika misy afatra tianareo menadavy ampitaina amin'ny tanora sy ny na tsy tanora raha fa efa lehibe na ankizy izay mijery zao fandaharana zao ato amin'ny andry. Misaotra ny asina nanasa aty atoloha voalohany ny afatra ngamba dia hoe ho anao izay tanora na ankizy na efa lehibe koa manaraka an'ity fandaharana ity dia ataoko hoe tombony lehibe zany ny fanompoana n'Andriamanitra satria ao tena hoe sehatra ngeza be ahafahanao miaina feno ny antom-pisianao. Indray matetika ny tanora hoe mahita hoe tanora mpivavaka dia hoe olona coincé zany borné be zany tsy mahita fiainana zany fa za manokana aloha dia mahasamy teny hoe ao anaty fivavahana ny tena sehatra ngeza be iray ao anaty fanompoana ny ahafahanao mitrandraka ny arena rehetra izay efa napetraka Andriamanitra ao anatinao ary io arena io amin'ny lafin-javatra rehetra na talenta na fanomezam-pahasoavana sy ny sisa tena hoe ahafahanao mitako manodidina anao rehetra zany ho voninahitr'Andriamanitra Ntaolo moa zany sy ho an'ny fanjakana dia mampahery an'izay fa ao anatiny koa hoe tsy mora koa io na izany fa inoana fa ny tompo manome hery foana hitrehana an'ilay izy dia zay. Ariel? Ny afatra mety hoe zavatra tiana hifampizarana ihany koa hoe tsisy faty-antoka miaraka amin'Andriamanitra saina tsy misy fa amin'ny zavatra rehetra dia miara-mandeha tsy mampanantena antsika Andriamanitra hoe amin'ny eritreretintsika sy leo tsara eritreretintsika foana fa ny fampanantenany dia hoe momba antsika mandrakariva izy mandra-pahatonga ny fahatapihan'izao tontolo izao dia marina amin'ny tenin'ny Andriamanitra dia tsara miaraka amin'Andriamanitra kolokoloana ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra koa fa tantaram-pitiavana tsara be ny miaraka amin' Jesosy dia ho antsika tanora hoe tsy voatery hoe amin'ilay izay mety hoe eritreretintsika fotsiny fa misy sehatra be da be ahafahana hoe miara-mitombo amin'Andriamanitra manambara ny fahatsarany Jesosy Kristy zay ny antso antsika izay tena tiantsika ihany koa dia mazotoa amin'ny zavatra rehetrarehetra raha mbola tsy tafiditra ao anatin'izany ianao fotoana zao hidirana fa tena tsara andramokaizava fa tena tsara miaraka amin'Andriamanitra raha ohatra ka efa ao dia azomy hatrany ny tsy angatsika ilay fitiavana niaraka tamin'Andriamanitra hatramin'izay raha efa elaela tao moa zany dia betsaka ny zavatra azo ianarana foana betsaka ny zavatra ahafahan'Andriamanitra mitondra antsika foana fa manapoiza ny zavatra tsy apoizina miaraka amin'Andriamanitra manapoiza zavatra lehibe miaraka amin'Andriamanitra dia manapoiza ihany koa ny zavatra hoe nasarotra ary fa eo Andriamanitra. Tsara Andriamanitra. Tsara Andriamanitra. Mankasitraka fiainanareo nanaiky ny vahiny tato anatin'ny fandaharana Hazony Izay Tsara misaotra antsika nanaraka tany tokantrano na tany amin'ny toerana izay misy antsika tsirairay avy tany nanaraka izao fandaharana izao dia misaotra manokana ny teknisiana sy ny mpiara-miasa rehetra tamin'ny fanatotosana ny fandaharana eo ny Ompifolo izay nandray nampiatrano ny fandaharantsika raha ohatra maniry ny tokom-bavaka tsika dia maimaim-poana ny trano fitokanam-bavaka etỳ amin'ny Ompifolo raha ohatra ka hoe atory ihany koa dia amin'ny sarany mirary dia mirary zany. Mankasitraka ihany koa pasterany amin'ny fizarana ara-tsoratra Masina fa tena manan-danja be anatin'ny tanora tsirairay avy zany fizarana zany. Dia atao mpamaranana dia izara soratra Masina ihany koa pastera amaranana izao fandaharana izao. Misaotra an'Andriamanitra ny amin'izay ahafahantsika ihany koa mifamizara tamin'ny alalan'ity fandaharana Hazony Izay Tsara ity ny Tanora Kristiana manompo an'Andriamanitra dia manompo amin'ny fitiavana fa azadonoina fa ninona trangam-piainana lalovany mahatanora dia izao hoe tianao Andriamanitra. Azadonoina izay satria Andriamanitra dia fitiavana
ary izay no amporisianantsika eo am'izay siam-panompona mety ny heverina hoe tsy naombiazana aza tsy miova ny fitiavan'Andriamanitra fa dia maneke kosa mba ho eo ambany tany mahery hatrany am'izay dingana herisona fa izy no mampandresy asy ianao dia ny tompony zany teny zany ihany koa ne hitahirantsika rehetra dia mirary soa mankasitraka. Eny ary manao veloma finaritra amin'ny manaraka indray.